FG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Miraradraraka ety seroany fa mimpanantenana samihafa izay nosantariny Rajoelina tamin'ny fanadiovana n'Antananarivo ao anatin'ny 10 andro. Ankatoko izao fividianan'izao, tokony handray lesona ny malagasy izay mahatsapa fijaliana ka tsy voarebirebiny izany intsony. Tsy mahavita ny asany araka ny tokony ho izy ny ankamaroany ny solombavam-bahoaka hoy ny maro anisa tamin'ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana. Ankoatran'ny mitady ny tombotsoany manokana sy manaraka baiko nantoko, maro tsy mahafantatra ny asa iandreketany. Maro ireo olona mampiakapeo vokatry ny fitarazoan'ny asa sy ny fikarakarandra eny anivon'ny rafi-pitsarana isan'ambarany tongany ony teo anivon'ny SMM na sendikany mpitsara eto Madagasikara androany, tranga izay manamafy ny kolikoly eto amin'ny firenena. Nidina andalambe ny lanja Sorabavety nandorokodiarana ary nanakan-dalany roapolona tao andotam-penaka androany, fitokonana nanoherana ny famarotana ny tanin'izy ireo amin'ny vahiny ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tombo klasia tongo vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'ity aly ity tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalambavao. Atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Matoa an-datsoratra avy hatrany no ndeha hanokafantsika ny fampalalambavao amin'ity aly ity. Ho avy indray ny fividianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, miraradraraka ety seroa ny fampanantenana samihafa ao anatin'izay, izay nosantariny Rajoelina tamin'ny fanadiovana n'Antananarivo ao anatin'ny 10 andro. Tokony handray lesona ny malagasy izay mahatsapa fijaliana amin'izao fotoana izao ka tsy ho voarebirebiny izany intsony ankehitriny, ka izay olona vonona hiaro ny tombotsoam-bahoaka marina no andrasana sy hotakiana ao anatin'izay. Matoa an-datsoratra. Mitaraina ireo mpiasam-panjakana, mitaraina ny mponina, mitaraina ireo mpampianatra, ny mpitsabo, ny tanora, mpitatitra, mpivarotra, olon-tsotra, mpitondra fivavahana, mpanao politika, firaisamonim-pirenena, hatramin'ny mona sy marenina aza no ny fasarotana vokatry ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ankoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana, teboka maro no ahafahana maneho ny tsy fahamatorana sy ny tsy fahaiza-mitantana ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Io tsy fahaiza-mitantana io izay mitarika ny tsy fahaizana mametraka izay tena lara-pahamehana any ka gisitra lava ny firenena malagasy. Fanampin'izay, araraotina amin'ny fahabadona ny malagasy ary izahana avily amin'ny zavatra hafa mandalo sy miserana ny saina tia karokaroka ananany tsirairay avy. Nandalo ilay resaka biby izay tonangina tampoka ary nipotra indray ity ny resaka dawily. Ny mpitondra nefa ankilan'izay miezaka mikofoka mafy manatanteraka ny kady satria efa manakaiky indray ny fifidianana. Rehefa akaiky tahaka izao mantsy ny fifidianana, mahay mamaha olana ary ainga ampiasa ny mpitondra fanjakana mba tsy ilazana fa mahay manao mirakla tampoka eo. Ohatra, ny vangongo sy nanamaimbo-tanàna ny fako teto Antananarivo renivohitra amam-bolana maro, ary maro tamin'ireo ampahandalana mihitsy aza no tsy afaka naleha noho izay fitangorona ny fako izay. Efa tonga hatrany amin'ny esteny hoe na ireo alika aza sahirana miakatra ireny fako toy ny tendrombohitra ireny vao afaka mitady sakafo. Tampoka teo, taoriny nametrahana PDS izay ekipa sy iray tarika amin'ny mpitondra ihany, lazaina fa ao anatin'ny 10 andro dia ho foana ireo fako ireo. Ny ampy ilay fampanantenana hoe tsy maintsy apetraka amin'ity taona ity ny toerana anodinana fako ho lasa angovo na anodinana azy ho lasa zezika. Samy miandry ny vokatrizay ny rehetra amin'izao fotoana. Ijery ny Antananarivo aorian'ny 10 andro voalaza satria tsara ny madio sy miaina amin'ny toerana lavitry ny loto. Tsy mahagaga intsony ny fihetsika tahaka izany rehefa akaiky ny fifidianana tahaka izao. Tsy tokony ho adinontsika fa nandritra ny fifidianana be ny tanàna farany teo, ihany Rajoelina no nanakina mafy ny be ny tanàna teo aloha sy nanome toromarika ankolaka hifidianana kandida misalotra ny loko volomboasary.
tamin'izany fotoana nampanantena fa anoana arabolona hatrany amin'ny 1.2 miliara ariary isan-taona ny commune. Aiza ny vokatra izany fanampiana izany raha ireny raha mahita ireny ny endriky ny lalana eto Antananarivo renivohitra. Tsy resahana intsony ny fako, tsy ny serasera sy ny fitanisana ireo vina na ireo karazana velirano akory no ilazana fa mandeha ny asa ka ampirindra sy ampilamina ny fiainan'ny mponina. Tsy ny firesahana fa ametraka tany tandalana akory no zava-dehibe, kanefa mbola maro ireo raha-goavana tsy misy tohiny intsony eto amin'ny firenena. Vahaolana matotra, vahaolana sy trapahit-tanana no andradain'ny mponina, fa tsy tokony vokisana fampanantenana etsy sy eroa. Mila tonga saina manoloana izany ny vahoaka malagasy, satria ho avy indray izao ny fifidianana, iraradraraka ny fampanantenana etsy sy eroa, ambabona ny fon'ny olona. Fa ho tanterahana ny Oariva sy Rampitso ao Pariny andiany voalohany amin'ny fionambeny ireo vehivavy filohan'ny antenimieram-pirenena maneran-tany. Isan'ny loha hevitra hodiniana ny fitoviana eo amin'ny fanabeazana, eo ihany koa ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ny fitoviana sy ny fifandanjana ara-politika ary indrindra ny fanomezana andraikitra. Ny vehivavy amin'izao akatoko ny valomartsa izao, tanjona ny ampitany ireo vehivavy manana andraikitra ambony, afatra ho an'izao tontolo izao. Vehivavy amin'ny firenena maro no maneran-tany no mandray anjara ao anatin'izay, ka isan'izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy Ramatoa Christine Razanamasoa. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny tiala ity dia tsy mahavita ny asany araka ny izo intsony ny ankamaroany ny solom-bavim-bahoaka amin'izao fotoana izao, hono maro anisa tamin'ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity. Ao ireo mitady ny tombotsoany manokana ao anatin'izay, ao ihany koa ireo manaraka baikona antoko-politika misy azy izay mbola ikendrena tombotsoany olombitsy ihany koa, ary misy ireo tsy mahafantatra mihitsy ny andraikiny ao anatin'izay. Hilarina Sonay. Ny vao natanteraka ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, tsy ireo manana foto-kevitra mazava sy tokony havita isahana ny andraikitra araka ny nanendrena sy ny fidianana azy intsony no misehatra amin'izany amin'izao fotoana, fa ireo izay manambola sy manaiky ho baikona araka ny firehana politika misy azy. Manjakena anivo ny antenimieram-pirenena ireo ankehitriny, ary fehezan'ny maro anisa sy ny politika nantokony ny fanapaha-kevitra rehetra na tsy mifanaraka araka ny lahara-pahamehana sy ny tena fampandrosoana marina azy. Samy marina no hoe manino ity izy misy ny solom-bavim-bahoaka mety tsy mahavita ny asany araka ny tokony ho izy, misy ny tsy mahalala ny asany akory, ary misy ny tena miezaka manao ny asany. Ny zavatra misy dia izao azo lazaina hoe miova ny endrika fanaovana politika teto Madagasikara tato anatin'ny 20 taona farany, ary izay fiovan'izay dia lasa mivaona tanteraka, satria raha iresakitsika hoe mahalala ny andraika ireo solom-bavim-bahoaka dia hoe tena omaniny ny antoko politika hiatrika fiainam-pirenena sy ny andraikiny ara-politika ve ny olom-bovida avy amin'ny antoko politika, na ny avy amin'ny antoko politika aza lasa misy ireo atao hoe mercenaire ka dia lazako azy, indrindra ho avy indray ity fifidianana manaraka ity izay tena napetraka hosakana ngeza be ny resaka caution. Idika izany fa ho lasa izay olona manam-bola no ampiasain'ny antoko politika ilatsaka hovidiana, dia azontsika tsaina amin'izany hoe tsy ilay olona tena miomana hanao politika no lasa manao politika eny anivon'ny antenimieram-pirenena, fa politika no atao eny, fanaovan-dalàna no atao eny, fa na raha maso ny asan'ny fitondram-panjakana no atao eny, ary indrindra fanaovana tombanezaka ny raharaham-pirenena no atao eny. Reo no andraikitry ny solom-bavim-bahoaka raha ny voalazan'ny lalàna. 720 isanjato ny olom-pirenena nanaovan'ny Kolo TV sy ny agence capsule fanadiadiana no milaza fa tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy intsony ny solom-bavim-bahoaka fa mitady ny tombotsony manokana. 20 isanjato no nilaza fa mahavita ary maro ny asa vita ny eo anivon'ny distrika, ary 410 kosa no nilaza fa tsy mahafantatra ny asany araka ny tokony ho izy ny ankamaroany solom-bavim-bahoaka. Nanamafy ireo ny solom-bavim-bahoaka naneo ny heviny androany fa mironana amin'ny fampanantenana izay tsy anjarany akory ny solom-bavim-bahoaka ankehitriny. Zany rehetra izany dia milaza sy manamarina ilay teniko tany am-voalohany hoe ilay fanaovana politika mihitsy no efa miova, dia mahatonga an'ilay hoe solom-bavim-bahoaka raha tsy manala tsikafona, tsy manao ametrahana fanontaniana hoe tsy manao ny asany, raha tsy
manino ty izy manao karazana dadabe noely any amin'ny toerana alehany lazaina fa tsy manao ny asany ary rehefa te olany any le olany rehefa te olany ny kandida anankiray dia reny ny ezakazahana efa mpanantenana zavatra tsy sady tsy anjara le solombavambahoaka ny mety tsy ho vita le solombavambahoaka no atao anatin'le izy fa tsy miohatra amin'ilay andraikitry ny solombavambahoaka andrasana aminy. Ho avy indray ny fividianana solombavambahoaka ilaina ny fandraisana andraikitra ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanarahamaso. Eo ihany koa ny fahaizan'ny vahoaka misafidy izay tena hitondra ny etaeta sy ny marary azy tokoa. Ilaina ihany koa ny makalesona amin'ny zava-misy indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ho hiatrany ny fanazavana. Izay ny asan'ny solombavambahoaka sy ny manodidina azy fa maro ireo olona mampiakapeo vokatra ny fitarazoan'ny asa sy ny fikarakaran-draharaha. Eny anivony rafi-pitsarana isana baratongany amin'izao fotoana izao. Hoy teo anivony SMM na ny sendikany mpitsara eto Madagasikara tamin'ity androan'ity nanamafy ity farany fa isa miteraka kolokolo goavana eto amin'ny firenena io fitarazoan'ny asa io ka tokony hametrahany fanjakana paikady mazava Christian Dimy. Tsy azo laviny fa maro ireo mponina mampiakapeo vokatry ny fitarazoan'ny fikirakirana ny raharaha-pitsarana eny anivy ny rafitra natokana amin'izany eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hoy ny teo anivy ny SMM na ny sendikany mpitsara eto Madagasikara androany. Maro ireo antota taratasy tsy misy fikirakirana hatramin'izao antony mahatonga ny fikatson'ny raharaha ny fanazavana. Manampitrotraka izany ny antanatohatry ny rafi-pitsarana eto amintsika izay misy dingana maro tsy maintsy arahiny. Misy tsy lavina aloha zany le fanamariana hoe misy fitarazoana amin'ny resaka fikirakirana raharaha-pitsarana zany tsy voatery hoe Tantanarivo ihany fa mety manerana ny nosy. Dia zavatra mpahafantarina ny olona foana moa zany matetika dia hoe misy sampana maro ny fitsarana. Voalohany indrindra aloha zany hoe mitarazoka izy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana tsy maintsy hajaina. Inona moa no tiako tenenina amin'ilay hoe fanajana ilay lalàna vela satria raha iresaka tsika indray ohatra mikasika ny ady madio na reny affaire civile reny, ao ny ady tany, ao ny divorce, ao ny karazana ady madio maro isan-karazany dia tsika tsy maintsy hajaina foana ilay hoe antanatoam-pitsarana. Mandeha ny fitsarana ambaratonga voalohany, mandeha ny fitsarana ambony, mandeha ny eny amin'ny fitsarana fandravana, ao amin'ny fitsarana tampony. Isan'ny miteraka kolokolo goavana eny anivon'ny fitsarana eto amintsika nefa ny fitarazoan'ny fikirakirana ny raharaha-pitsarana io ho hiatrany ny fanazavana. Ny mpitsara eto Madagasikara izay vitsy anisa ka tsy masana araka ny tokony ho izy ireo raharaha nomena azy. Le izy tsy afaka hiteny ny tena hoe tsisy kolokolo zany mihitsy atao amin'ny fitsarana satria ny tena nge valampatra nge le resaka fitsarana tsy ho aro hoe aiza no hita amin'ny mason'ny tena na aiza no tsy hita amin'ny mason'ny tena tsy afaka hiteny hoe zay efa nahita mihitsy hoe zao na izao na ohatr'izao na ohatr'izao fa lay zava-misy eto amintsika ny amo teniko foana ho an'ny olona zay manandraraha ary koa ndraindray tena antoko ilay hoe mahatonga an'izay hoe fitarazoana izay dia hoe misy olona le rabateur na mpanery izy dia manararotra ny fahabadon'ny olona sy ny tsy fahaizan'ny olona dia mavita miteny ny sasany fa omena lempo tsara tsy dia zao dia na any dia tsy hita betsaka no victime an'izay zavatra izay na itsy resaka fa tsy eto amin'ny faritanina Antananarivo fotsiny. Dia ny vahaolana moa zany ary tsy mamenatra ny miteny hoe tsy ampianisana iana mpitsara ary tsy ampianisa. Ankoatry ny karaha mampiasa izay mila fijerena manokana amin'izao fotoana izao, ialana amin'izay tranga kolokolo eto amintsika izay. Tokony ho ataon'ny fanjakana vaindohan-draharaha ihany koa ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ho hiatrany ny fanazavana. Ohatra kaiky amin'izany ny mahakasika ny fanomboarana pasiport eto Madagasikara izay tsy misy raha tsy eto Antananarivo ihany. Ny tranga tahaka izany izay anaovan'ireo mpisehatra antsoavo amin'ny tompona raiky mpanjakana voakasika. Vaovao mifandraika amin'izay fitarazoan'ny asa eny anivony sampan-draharaha-mpanjakana amin'ny akaben'izay. Tsy vita ny atao tsinotsinona fa anana fitaka sy alainga ihany koa ny mpiasa mpanjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.
Antony mahatonga ny raharaham-panjakana hikatsoka mampahazoana ny kolikoly hoy ny général Ravalson Israël folohan'ny Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy tamin'ity androan'ity ny mpiasam-panjakana eto amintsika izay miasahirana hatrany amin'izao fotoana izao kely ihany koa ny karama manoloana ny avidanga ny vidim-piainana ka tsy maraka intsony ny filana samihafa ao an-tokantrano. Daniela Minorso. Ankoatra ny tsindry sy ny fanaovana tsinitsina ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara, fitahana tsy avela isitraka ny tambinasany na ny valikasasara ny araka ny tokony ho izy ihany koa ny akamaroany ireo mpiasam-panjakana amin'izao fotoana. Efa maro ireo nandefa tota-taratasy fangatahana izay tambinasany izay teny anivo ny primature sainga letika ity farany ny fangatahana ary ny fanazavana. Isan'ny aran'izany ity filoha-hevitra ny syndicat des agents pénitentiaires teo aloha ity izay nitaky ny avancement ny antonany maro. Zao ve ny zavatra ataonareo amin'ny mpiasa malagasy amin'izao ora tenenanareo anay izao karama efa tsisy dikany. Ny olona manofa trano daholo, ny olona mitrosa, ny olona mikoroso fana, ny bakiraro anaovana fa tsy hita hoe ny fitafiana entina miasa efa mikorokoroka tsy voapasoka. Zao ve ny anaovanareo anay? Avoay le taratasiko nasiana numéro amin'ny primature. Roa taona lasa zay mbola tsy navoakanareo taratasy io. Avoay io taratasy io. Eto dia mampandrianareo mpiasa malagasy manerana ny nosy. Fa zany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena ary mampalahelo. Natao foana ny tsy hiteny, natao foana tsy hiresaka fa mitindray mitoraka aty. Zao ve ny fitiavanareo mpiasa malagasy zany? Zao ve ny fitiavanareo firenena zany? Ohatrino ny karamanay, raisinay eo anivon'ny fandarana ny fonja. Plafonnenareo ny mpandarana ny fonja be dia be ary zany isan'ny victime amin'izany. Tsoriko aminareo fa na inona tranga na inona idona mbola andeha ny fandarana manaraka fa ifampitaditsika momba n'io numéro koa io plafonnenareo amin'ny pénitentiaire io. Avoay io taratasy io. Eto dia miteny an'izay zavatra zay mba ho reny mpiasa malagasy rehetra manerana ny nosy any ambany ravikazo any ny pénitentiaire any ambany ravikazo any. Ianao any ambany ravikazo any manana problème za miresaka an'izany eto satria tsy rary ny zavatra ataona. Mamitaka anareo, mandainga anareo, mandainga aminay nareo, mamitaka aminay anareo nandritra n'izay fotoana mahatra zay. Tsehivana isan'ny mahatonga ny kolikoly eny anivon'ireo sampandraram-panjakana isan'ambaratonga ny eto amintsika ho iatran'ny ny fanehoan-kevitra izay fanaovana tsinotsinona ny mpiasam-panjakana malagasy izay. Zavatra anankiray tiako tsindriana miezaka foana miteny ambetsy amberoa kolikoly zao zavatra ohatr'izao tsy tokony atao nefa ny ampijalianareo mpiasa malagasy, ampijalianareo izy. Ary za dia vonina anolotra ny haiko ho an'ny mpiasa malagasy. Raha misy mahatsy velona eto ary za anolotra ny haiko amin'ny mpiasa malagasy satria mampalahelo zao zavatra ataonareo zao. Tsy rariny, tena tsy matahotra an'Andriamanitra anareo manao an'izao zavatra zao. Firy taona zay mijaly eo mitaraina aminareo mangataka numéro tsy imenareo. Zavatra hafa ny ataonareo, fitahanareo, ataonareo ary ataonareo ny harcèlement rehetrarehetra fa za tsy matahotra an'izany, mbola tsoriko aminareo tsy matahotra an'izany nanaraka hatramin'ny haiko ary. Raha iverenana efa maro ireo mpiasam-panjakana ny taraina maloana ny ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny saingy tsy nisy ny aino izany hatramin'ny androany. Tirena anaraka ny loko politika ny mpitondra avokoa ny mpiasam-panjakana ho tambo ny fangatahana ataon'izy ireo. Tranga izay isan'ny mampikoroso fana sy mampikatso ny raharaham-panjakana eto amintsika amin'izao fotoana. Hatreto anefa tsy misy fiovana, miny manao be marina ny mpitondra ka izay ataony ihany no ataony. Ny sasany aza milaza fa vao maika hiamafy ireo tsindry sy raha matahora isan-karazany amin'izao vanim-potoana manakaiky ny fifidianana izao. Fitaraina ny mpiasam-panjakana manoloana ny antso-jay samihafa reny fa isan'ny mampikaikaiky ireo tanora izay nahavita fianarana teny anivon'ny sekoly ambaratonga ambony ihany koa amin'izao fotoana izao ny fitadiavana azy. Tsy ampy ny tolotrasa vitsy amin'ireo orinasa ihany koa ankilany no mandray ireo tanora izay tsy manana ny traikefa ny akamarony raha ny faneho-kevitra ireo tanora sendra ny mpanao gazety tamin'ity androan'ity. Izy ireo izay mitaky ny hanamafisana ny fanomezana fampiofanana sy torolalana momba ny tontolony asa eto Madagasikara ankehitriny. Maro amin'ireo tanora navita fianarana teny amin'ny sekoly ambaratonga ambony amin'izao fotoana izao ny tsy hanasa avokoa. Vitsy amin'izy ireny ihany koa no misehatra amin'ny asa mifanaraka amin'ny lalam-piofanana izay noratoviny hoy ny nambaran'izy ireo androany. Isan'ny olana hatrany tsy fananan'ireo tanora nivoaka fianarana ny traikefa sy ny fahaiza-manao amantonany maro izay takiany ny orinasa fa eo ihany koa ny fahampian'ny tolotrasa raha ny fanazavana. Sarotra be satria matetika tsy dia eto Madagasikara tsy mikontso ny diplôme na manana bac plus 3 ianao na bac plus
ka 5 na 4 ohatrany hoe tsy dia jeka l'entreprise tsony le izy fa ny expérience anao dia davony dia ho anay voanivoaka nefa vao nahazo diplôme sarotra be aminay niditra anaty entreprise raha tsy mahazo expérience zay nefa voanivoaka dia tsy hainay koa hoe izy nahitana expérience raha ohatra ka tsy andrainay mihitsy ilay entreprise ny ankabazana entreprise nefa plus de 200 foana zareo vao mandray expérience de plus de 200 alors que zay nefa voanivoaka voaingana mihitsy tsy zany hoe eto nahitana l'expérience raha tsy andrainay mihitsy zareo. Momba ny fanjakana tokony jerevany fanjakana makaiky mihitsy zany ny tanora amin'izao fotoana izao satria rehare amin'ny firenena ny tanora ka raha tsisy ary ny afaka ohatrany asa ahafahany velatra dia ohatrany zava-poana ihany ny zavatra atao ny formation sy ny ohatr'izay zay ny angatana amin'ny fanjakana hoe mamorona orinasa ho an'ny tanora satria betsaka ny tanora tsy manasa amin'izao dia lasa mirenireny fotsiny mironana amin'ny zavatra tokony tsy ronana ohatry zava-mahadomelona sy ny ohatr'izay. Zava-dehibe araka izany ny fanomezana tolo-lalina sy fampiofanan'ireo tanora eo amin'izay sehatra asa izay hoy ny mpikarakara ny hetsika salon de l'insertion professionnelle et de la formation androany. Maro ny société mandray mpiasa ato dikan'izay mety hoe misy mety tsy mety amin'ny sasany fa mety amin'ny sasany any hoe manana ny anjarany daholo zany tsirairay ny tanora tsirairay araka ny tena hoe sarotra no mitady asa amin'izao izay indrindra nanaovana ny hetsika toy itony mba ahafahany hoe misy société maromaro mandray mpiasa dia ahafahan'ny tanora misafidy hoe manao entretien izy ohatra dia raha tsy voaray ao amin'ny hafa tonga dia manao entretien amin'ny société hafa. Nosokafana androany ary aritra roa andro ny hetsika salon de l'insertion professionnelle et de la formation andiany fa 440 tetsy amin'ny gymnase Ankoay Akorondrano hetsika izay inona fa hitondra fampivoaran'ireo tanora sy ampiana ny tany tsy anasa eto amin'ny firenena. La fomba vao hafa azo ny première agence de microfinance Madagascar ny amboara meilleur partenaire en énergie verte avy amin'ny Total Énergie noho ny fampiroborobo ny angovo maitso fito volana ny arahany rototany asa izao nahazo mari-pankasitrahany izao ny PAMF noho ny fahaiza-mitarika sy ny fanamorana ny fisitrahany tokantrano malagasy herinaratra avy amin'ireo angovo azo avaozana onona saina. Totosa teto amin'ny fobeturan'ny PAMF eto Antsahavola ny lanonana nanolorany tompon'andraikitra teo anivon'ny Total Énergie ny amboara ho an'ny première agence de microfinance Madagascar amin'ny meilleur partenaire énergie verte azy avy amin'ny Total Énergie. Zany hoe nametraka n'le fiaraha-miasa tamin'ny fito volana lasa dia hoe fanamorana ny eo amin'ny mpiarabelona malagasy any amin'ny tontolo rehetra na ambanivohitra na andrenivohitra mba hisintaka n'izany énergie verte fahazavana maitso zay moa fiteny azy dia nametraka ny paikady izay tato amin'ny première agence de microfinance ahoana ny anamorana ny fanomezana sy fahazonan'izany ho an'ny mpanjifanay dia ny tanterahanay zay paikady zay dia tratra moa zany ny tanjona hoe mora azo atao tsara ny mampisintaka ny malagasy an'izany jiro maitso zany. Fito volana ny arahana ny asa izao nazahoana vokatra tsara izao hotohizana ny ezaka ary ho atsaraina hatrany ny fomba fiasa ho ny tompon'andraikitra. Mihoatra ny arivo zany tao anatin'ny zay fito volana izay raha ohatra zay arivo zay mananjanaka roa avy na telo avy efa mahatratra 3 arivo ny zaza malagasy afaka mianatra afaka mamita ny entimodiny rehefa tonga ny an-trano ary ny ena ny fandaniana eo amin'ny solika pétrole labozia miena koa ny riska zany hoe mety mirehatra ny trano noho izay fampiasana pétrole na jiro labozia jiro tsabora moa fitentsika azy. Misy karazany maro ny fahazona misintaka n'le tolotra na ianao efa miara-miasa amin'ny première agence de microfinance dia mora kely miresaka amin'ny commercial na ny maso ivo izay mitantana ny comptenao na ianao olon-tsotra dia manatona amin'ny maso ivo fotsiny dia efa fantatry ny ao amin'ny maso ivo hoe inona ny tolotra afaka amorana ny azonao azy ary misintaka an'le izy ianao. Araka izany afaka manatona ireo agence PAMF misandraka amin'ny toerana maro eto Madagascar ireo izay liana na amin'ny tontolo ambanivohitra zany na andrenivohitra te hisitraka ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro tafiditra ihany koa ao anatin'ny fandraisana anjara amin'ny fikajiana ny tontolo iainana.
Fazanakazo misa 550 no novolen'ny KNAM Madagasikara teny arivony mamo ny sabotsy 2 martsa lasa teo. Tombontsoa maro no azon'ny commune amin'izay ombe ny tanàna atao an-toerana izay nitondra ny teny fisaorany ho an'ny KNAM Madagasikara ihany koa. Nietsika toy izao izay tafiditra anatin'ny ezaka fandrakofanala ny toerana maro eto amin'ny firenena ankehitriny. Vorylanina ny sabotsy 2 martsa 2024 teo ny mpianatra sy mpampianatra ary mpiara-miasa ao amin'ny KNAM Madagasikara. Lotroiny ekipan'ny commune Arivomamo renivohitra tamin'ny fambolen-kazo izay nitotosaina teny amin'ny fokontany Ankenieny Arivomamo. Zanakazo kesika miisa 550 no voavolona nandritra ny fotoana izay fiara-miasa niarahana akaiky tamin'ny commune Arivomamo renivohitra Tarina Andriamatora Andrianarisoa ben'ny tanàna. Toy ihany koa ny fanohana ny fokontany Ankenieny iadidina Andriamatora Mananjara Rakotondrabe sy fokontany. KNAM Madagasikara maha université azy dia manabe ny ino moa zany ny tanora izy, ny tanora afakabaka. Ny tanjona nanaovana an'ity dia fitohizany fampianarana izay ataon'ny KNAM anatin'ny indrindrindrindra moa ilay devoir citoyen izy no tenenina ny fanabeazany amin'ny maha olom-pirenena ny tsirairay avy. Nisy fiara-miasa ny rahanay tamin'ny commune urbaine Arivomamo. Fiara-miasa io dia tsotra kely ny famezan'ny commune urbaine ny tany 1 hectare, 3 hectare ty ambolentsika ty dia nisy 3 hectare ery amin'ny ilan'ny aniny ery isa taona ny mamboly azy fa vita amin'ity taona ity ny mandrakotra an'izay 1 hectare zay dia andro mivokatritsika eo anatin'ny 5 taona, 3 taona ny sesy zay nanaovana azy. Zay ny anankiray ny tanjona faharoa koa dia nisy ny fiarahan'ny mpianatra. Tria ny mpianatra na dia any an-tsekoly arany tsy dia mifankahita satria ny fampianarana atao amin'ny KNAM dia fampianarana en ligne ozy izy ny teny frantsay zay en ligne zay matetika tsy dia mifankahita firy mpianatra raha tsy amin'ny fotoana fanaovana amin'ny fanadinana. Vao tapitra amin'ny fanadinana teo dia mba hisiny zay fitohizan'izay nanaovana ny fambolen-kazo fananina nanaovana azy androany satria vita tamin'ny herinandro ny fanadinana dia toy amin'ity amin'ity. Ny zavatra anankiray teny ho tenenina angambany hoe fanarahana miaraka amin'ny commune manana eritreritra ny KNAM zay fandresana tamin'ny monsieur le maire zay ny hoe anitatra ny KNAM maneran'ny nosy dia hiditra vita ny faritany zay dia hiditra anatin'ny région zay ka ny eritreritra ny région voalohany ametrahana ny KNAM dia eto Arivomamo. Zay angambany raha ohatra jerena inona ny tanjona inona koa ny zavatra ho eritreretina any aoriana any dia zay ny akaiky indrindra aloha. Voalohany indrindra aloha dia misaotra ny université KNAM amin'ny alalan'ny tale généraly sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra ny safidy manokana an'Arivomamo. Dia izay no heverinay fa hoe zava-dehibe isin'ilay fiaraha-miasa eo amin'ny 3P zany hoe partenaire public privé. Ho anay commune ambonivohitra Arivomamo dia misokatra ary mitady an'izany satria tsy hisy ny fampandrosoana vanina eto Madagasikara raha tsy mipetraka izany hoe 3P izany. Ny tombontsoa voalohany azon'Arivomamo ary tsy Arivomamo ihany fa everiko fa Madagasikara mihitsy eny le monde entier azy dia ny amin'ny fahasimbany ny tontolo iainana. Itsika dia samy mahalala fa raha latsaky ny 100 ny rakotrala ao amina tanàna anankiray sahala amin'ny commune urbaine zany zao ohatra dia azo lazaina par définition fa tsy viable ao amin'io commune io. Ny tanjonay voalohany zany dia mba hihoatra ny 100 ny toerana voarakotrala ato amin'ny commune ambonivohitra Arivomamo. Ary tsy tanteraka izany raha tsy misy ny fiaraha-miasa tahaka an'izao iarahana amin'ny KNAM zao. Araka ny efa voalazan'ny Andriamatora tale généraly teo hoe fantelony izao fambolen-kazo zao. Dia ny tombony ho anay zany zao raha tsorina dika tsotsotra dia hoe nisy ny fiaraha-miasa ary misy koa ny fitaran'ny université KNAM makaty amin'ny faritra Itasady. Fa faharoa dia mitombo ny velaran-tany voavoly azo eto amin'ny commune ambonivohitra Arivomamo. Dia mazava loatra zany mahazo tombony zay Arivomamo am'ireo lafiny roa ireo. D'abord, l'avantage c'est que ça fait plaisir de reboiser, c'est-à-dire prendre nos responsabilités envers l'environnement.
Et ensuite, on a pu prendre l'air, sortir un peu de la ville et découvrir la nature. Voilà. Le reboisement, ça aide à améliorer l'environnement. Et il faut savoir aussi que le changement et un environnement meilleur commence par nous-mêmes. Du coup, reboisons, commençons et montrons le bon exemple. Dia zay ihany koa no hoentsika misendy vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadiadiana azy vao misongadana hoentina aminao rehefa avy eo santiona ny fitokonana nataon'ireo mponina teny andotam-penaka izay manohitra ny famarotana ny tanin'izy ireo amin'ny vahiny eo ihany koa ny mponina teny Mahazoarivo anatin'ny distrika Antananarivo faharoa anatin'ny distrika Antananarivo faharoa ny boriboritany faharoa izay manohitra ihany koa izay mitaky ny amoany sy fokotany mazava lalambola takina amin'ny vahoaka amin'izay fotoan'izao ireo mponina izay mahita fa miompapana izay vola takina amin'izy ireo izay ankehitriny aza misaraka aminay ary rehefa avy eo indray. Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton phone avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Mamenina ny arabatra amin'ny tomboky lasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity toy ny isan'ny taona isaky ny volana febroary misy hatrany ny carnaval de Mardi Gras ao amin'ny collège privé Kokonina ao Mangarivotra Mahajanga ny talata fafito amby roapolo ny volana febroary teo no nanatanterahany izany tao amin'ny complexe sportif Mahajanga ka ho bal masqué ny aloha hevitra no safidiana nandritra izay. Carnaval lehibe niainga avy teto amin'ny bord de la mer ny Mahajanga hatrany amin'ny complexe sportif no nanomboany collège privé Kokonina 1 Mangarivotra ny fanamariana ny Mardi Gras ny 17 ny volana febroary 2024 ny thème no raisin'izy ireo teto dia ny hoe au bal masqué. Mankalaza ny Mardi Gras foana zay isataona satria efa tramo voalohany zany dia efa nisarina an'izany ny ankizy efa nazavaina ny ankizy ny antony le hoe anaovana le carnaval dia ny dikan'le hoe Mardi Gras dia io koa mantsy mbola misy hoe rehefa Mardi Gras dia fizarana crêpe ny thème-nay dia au bal masqué après ny défilé ny ankizy dia niezaka ny classe tsirairay namoaka karazana danse reny fahitantsika amin'ny bal reny fa natao hoe ho an'ny ankizy zany le izy. Efa fanaona ihany isataona rehefa mifarana ny fetin'ny Mardi Gras rehefa ohatr'izao carnaval ohatr'izao dia miaraka manao zomba amin'ny parents. 12 taona zao ny collège privé Kokonina 1 mandidina ny 900 mahery eo ny isan'ireo mpianatra misy eo amin'ny 30 eo ihany koa ny mpanabe izay tsy mikely soroka mamolavola ireto ankizy ireto ho lasa olombanina. Mpianatra dia efa miomana mialoha dia tena mialoha mihitsiny fa tsy azo atao hoe atombotra ny andro vao miomana fa efa azo atao dia miomana mialoha dia alefa tsikelikely tena hoe iainan'ny ankizy zany ny hira sy ny fandizana rehetrarehetra dia zay dia miatrika dia vonona ny ankizy. Mbola marina moa fa 12 taona mbola anatin'ny fankalazana tanteraka ny fanabeazana tompoko tena mivoatra ary mijery foana ohatrany ny zaza amin'izao tsy mitovy amin'ny zaza taloha fa le adidy efa napetraka fitezana ny ankizy satria ny fampianarana tsy hoe akory hoe ny matière atao ampianarana fotsiny fa araky ny fatatsika ny ankizy ato manomboka ny amin'ny JE ka hatramin'ny 3e dia mamola vola andrareo araka izay tena zay olombanina ao anatin'izay ny maolona ao anatin'izay ny fahaiza-miaina ao anatin'ny fiarahamonina tafiditra ao daholo dia zay mahatonga hoe tsy tapitra izy ity fa sady tsindriky koa hoe tsy hoe ho anay rery ho anay mpianatra rery fa tena eo zahay eo ny mpianatra eo indrindraindrindra koa ny ray aman-dreny. Hatramin'izay nisiny ny collège privé Kokonina 1 teto Mahajanga izay dia 100 hatrany ny vokam-panadinam-panjakana ny CPE sy ny BEPC ka misy arak'izany ny firarian-tsoa avy amin'ireo ray aman-dreny. Mirary ny meva mirary mba handrobaka ny lauréat eto Mahajanga mirary mba hitohy ny ezaka rehetrarehetra
dia hotratran'zareo ny tanjona an'zareo. Nasehon'ireto ankizy ireto teto avokoa ny karazana fitafiana sy ny haingo izay mampiavaka azy tsirairay, teo ihany koa ny dia isaky ny kilasy araky ny thème izay efa nomena azy ireo, na ny mpianatra na ny mpanabe na ny iray aman-dreny dia tao anatin'ny firaisan-kina sy ny fifanohanana tanteraka na totosana ity Mardi Gras ny collège privé Kokouna 1 Mangarivotra eto Mahajanga ity. Tao anatin'ny hafaliana sy ravoravo tanteraka ary feto Nana Maria ny amponina tao amin'izay fianarany Kokouna 1 tao Mangarivotra izay ny Mardi Gras fa raha iverintsika eto Antananarivo ny teny Andotapenaka teny tamin'ity androan'ity dia nidina andalambe ny lanja Sorabavety nandoro kodiarana ary nanakandalana ihany koa ireo mponina teny Andotapenaka androany fitokonana fanoherana ny famarotana ny tanin'izy ireo amin'ny vahiny. Ireo mponina izay miantso ny fitondrana ijeriny raharaha fa tsy rehefa fividianana ihany vao fantatra ny vahoaka indrindra ny eny fotony raha ny fitarainana androany. Niroso tamin'ny fitokonana fanapahana fifamoivoizana sy hiafandorana kodiarana ary hiafilanjana Sorabavety ireo mponina teo Andotapenaka androany. Tsy ekena ny fivarotana ny tanin'izy ireo amin'ny vahiny raha ny antso nataon'izy ireo nandritra ny hetsika. Nahatra fotoana maro izany hiafanapahana lalana izany teo Andotapenaka. Voalohany 21 heures, nitatra andrela izy 69 heures, nitatra andrela izy 120 heures. Waiza zany izay vahoaka ny Andotapenaka ka tsy ekenay tompoko ny amarotana ny taninay. Lohan'izay ary raha napetsaka tamin'ilay 21 heures dia 200 tafo mahery. Izao nefa nitatra hatrany fiangonana rehetrarehetra voakasika na protestant na katolika. Fianarana ray manontolo ao anatin'izany daholo. Ato izao misy an'ity le zaza sembana ity waiza ny asiny atrano fitiavana misy an'ilay zaza sembana ho ataon'ny maseraiza zany re zaza semban'ireo. Zay nitakina izoanay niverena ny taninay amin'ny laoniny. Tsy misy tsy mangataka nin'inony zay fa niverena ny taninay. Zay ny mahatonga anay migrevy eto. Raha ny fanazavana misy amin'ireo antota taratasy anofa misy osika ary nanamafy izany ihany koa fa ny tena tompony ny soni aka tsy nanao izany ny tenany. Io sonia ao anaty karabanondro, ity nefa le sonia ao anatin'le sasy fo. Ireo zany afaka apitahainy ireo zavatra ireo mitovy vao Paulina ve ireo zavatra ireo zany ny zavatra. Ity nefa ny le résidence avy amin'ny district. Ity zany le résidence tena ampiasainay amina resaka administratif. Rehefa zavatra atao zany tsy maintsy tony fa résidence ampiasay. Aminareo hoe zao mpanao gazety fantatra hoe mitovy ve ireo résidence ireo fanamarina-ponenana. Ity fanamarina-ponenana misy teny frantsay misy teny gasy atao anatin'ity zavatra. Nareo kase reo raha zany tsy mitovy reo kasena. Nidina ifotony nanokatra ny lalana ny mpitandro ny filamenana ka nampiasa ny disperseur nanaparitahana ireo olona teny antoerana. Na izany azy tsy nisy niala ireo olona fanjanona teny amin'ny manodidina. Akoatra izay mangataka fanazavana ihany koa ireo mponina mifanolobotorindrina amin'ity tranga ity. Ny ara-panjakana rehetrarehetra satria tato anatin'ny 3 andro zay teo anatin'ny fitaitainana be. Efa nisy ireo namanay eny epita 20 tafo tratry ny fandrodanana ho tratry ny fandrodanana fa hoe lafo tamin'ny sinoa ka tsy fantatray hoe ahoana ny tena marina fa amin'izao fotoana izao koa zany zay indroa zay no nampanatsona any amin'ny fokotany tsy fantatray marina hoe anisany ho tratra koa hoe zay ty apita tsinanana sa ahoana. Raha misy zany te halala zay ampitondra fanjakana isakambaratonga anazava aminay marina hoe misy ve io zavatra io izy no afaka misavana zany ka mampafantatra anay izy vaovao marina satria zay efa
taitaina amin'ny fitediavana isan'andro amin'ny fandriam-pahalemana dia misy indray zao famarotana amin'ny sinotsy fantatra izao a dia porifoy zay efa mivita tamin'ny seimady misy andalan'izay zao ka tiana io porifona mafy hoe misy ve zao sa tsisy porifoy aminay ambarao aminay fa anisan'ny vahoaka majinika izay rehefa akavato nareo amin'ny fitondrana mahafantatra aty aminay marary anay zao dia jereo zahay. Isan'ny mampijaly ny vahoaka malagasy ny famarotana ny tan'izy ireo amin'ny vahiny ary efa taona maro no faniaina izany ny malagasy tsy ny eny andotam-penaka ihany fa amin'ny fatra sy distrika maro saika misy hatrany hoe mahafantatra olona eo amin'ny fitondrana ka ny vahoaka madinika no atao mahita faisana rehefa malala olona ambony dia tsy refesy mandidy ary afaka manao izay daniny kibony tsy ivona ny vahoaka no tompony faefana pindrana fotsiny ihany ireo olona rehetra na azo toerana ireo na dia tsy ahitana taratra izany aza ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nafapana ihany koa tany Manakara Androany araikitra ny Torabato ny maraina teo izay ny fanandrina ny miaramila tonga nandamina sy areo mpitarika ny siklopos nanao fitokonana potika ny Brown commune ary olona ray ihany koa ny naratra vokatr'izay fitakiana vola diso tafahoatra ataon'ny polisy munisipaly any an-toerana no isany antony savorovoro amin'izao fotoan'izao Gaetan Andretsilavo. Tsy ny fandrenesana ny fitarainana nataon'ireto mpitarika siklopos eto Manakara reto androany. Tsy mankasitraka ny fomba fiasan'ny polisy munisipaly izay mitaky vola isaky ny mihetsika raha ny fitarainan'izy ireo. Diberivo ariary hatramin'ny iray alina ariary no alaina amin'izy ireo saingy tsy fantatra mazava ny antony. Ankoatr'izay, nisy fikasihan-tanana nataon'ny polisy munisipaly iray ny mpitarika posy iray ka io no nahatonga azy ireo ho tezitra. Araka izany, ny roso nanao fitakiana teo anolohan'ny lapan'ny tanàna izy ireo, tsy niandry ela, nidina ifotony andamina ny toetra rà ny miaramila, saingy tsy nanaiky ireo mpanao fitakiana, raikitra ny Torabato, potika ny Brown commune vokatr'izay, ary mpitarika posy iray no naratra raha ny loharanom-baovao azo. Potika ihany koa ny entan'ireo mpivarotra amoron-dalana. Foaniny baditra ho an'ny mpitondra siklopos hoy ireo mpanao fitakiana, raha toka tsy manan-kery araka ny nametrahana azy. Nanomboka ny maraina teo, tsy nisy niasa ny posy tao Manakara ary mbola tsy miasa ny 900 ireo hatramin'ny ariva teo. Tsy misy ny versement ataon'izy ireo amin'ny tompon'ny siklopos amin'ny ity androany ity. Nilazany tsy anaiky hatramin'ny farany ireo mpanao fitokonana raha tsy misy fepetra raisina mikasika ny asa ataon'izy ireo. Andrasana ny mety ho toy izay. Ao anatin'izay fitakiana samihafa izay dia mitaky ny amohan'ny sefokotany mazava ny lalam-bola takiana. Amin'ny vahoaka ihany koa ireo mponina atao amin'ny fokotany Mahazo Arivo distrika Antananarivo faharoa. Tsy mazava ny fitantanana tsy mahazo ireo taratasy ilaina ao amin'ny fokotany ihany koa ireo mponina raha tsy mandoa vola. Miopapana raha ny fitarainana azo tamin'ity androan'ity ireo mponina izay nanao fanangonan-tsonia ary nilaza ny tondro izany eny anivony ireo ambaratonga rehetra misahana ny ady amin'ny kolikoly Hilarina Soloniaina. Mitaky ny anaovana fitsariana manokana mikasika ny fitantanam-bola eo anivon'ny fokotany ireo mponina amin'ny fokotany Mahazo Arivo distrika Antananarivo faharoa izay ahitana sektora miisa 4 Ambohidrany, Ambohidraserika, Mahazo Arivo ambony ary Andohalibe. Misy ny vola takiana amin'ireo vahoaka isam-bolana ho fampaleovan-tena ny fokotany raha nambariny sefo fokotany saingy tsy fantatra mazava ny tena lalana hoy ireo mponina. Sarotra nefa ny fisitrahana ireo pitsopitsony samihafa izay tsy maintsy alaina eny anivon'ny fokotany tahaka ny fanamarinam-poninana raha tsy mandoa vola hafa, vola izay tsy azon'ireo fokon'olona fanamarinana mazava na resu ihany koa.
misy zavatra tena fantatray fa sady tsy rariny any tsy manaraka ny ara-dalàna ireto izy eto amin'ny fokotany a dia misy le antsoina hoe adidy marina zany satria olombelona manana didy kanefany a rehefa misy zavatra ilaina any amin'ny fokotany dia tonga ny vahoaka mandeha maka na certificat de résidence io na karazana attestation io na certificat de vie io ilaina amin'ny fampianarany ankizy sy ny asan'ny olona dia rehefa tonga any amin'ny fokotany a dia anaovana chantage ireo zavatra reo a ny hoe tsy mahazo certificat de résidence ianareo tsy mahazo certificat de vie ianareo zay ilainareo raha tsy mandohan'le adidy dia rehefa mitaky le olona dia hoe raha te hangataka fanazavana nareo dia any amin'ny président fa zay na reçu na quittance les cotisations zany tokony reçu dia ny certificat de résidence tokony ho quittance zay ny lalàna zay raha mandeha amin'ny ara-dalàna ny fitakian'le vola baika avy any ambony io no fanazavana fokotany rehefa anontanian'ireo mponina mahakasika ny fitakiana vola raha ny fitarainan'ireo mponina eto amin'ny fokotany mahazo arivo ireto hatrany nilaza nitondra ny raharaha eny amin'ireo ambaratonga rehetra momba ny kolokolo ireo mponina izay efa nanao fanangona tsony rehefa nanontaniana ary ny président satria valbraky ao numéro dia mifampiresah aminazy rehefa nanontaniana ary président dia tena mamaly tokoa fa hoe lazainy fa ny lehibeny no mampaniraka ny zareo manao collecte na vola ty amin'ny fokotany anao autonomie mitady vola dia mamoaka vola dia zay tsy laninay anaovana raporo fahafantaranay anazy aloha zay midésigner anazy mialatsiny fa ny chef de district zany no soketainy amin'izany zavatra zany tsisy fa dia le cotisation zany dia any dia jabole midinga nataonay zany zao efa nivondrony izahay secteur efatra eto amin'ity fokotany ty satria fembahoaka io dia manao fanangona collecté fanangona tsony zany zay dia andefa ny fitarainanay any amin'ny commune d'ailleurs rehefa tany amin'ny commune moa ny tenako dia hoe ataovy le fitarainareo dia aveo izahay ho any amin'ny chef de district dia hitondran'io any amin'ny chef de district rehefa aveo izahay ny atao tsy afenina fa ho any amin'ny bianco dia ho any tsy fefarano zany fa hitaraina any amin'ny bianco satria izany tompoko dieverinay ary eritreretinay fa rehefa tsy mazava le fitantanana aoriana no dity zay angatanay dia volona autorisé zany ary corruption avolenta hitakatra amin'ny farany ny fahamarinana momba ny fitantanana ity fokotany ity ireo mponina raha ny fanazavana ihany mangataka ny ampitsaharana ny fitakim-bola ataon'ireo tompona andraikitra izy ireo mandram-pivaly ny fitakiana ny amin'ny fitsariana manokana nanambana ny lanja sorobavety izy ireo raha mitoy ny fitakiana vola ataon'ny fokotany amin'ireo mponina andota-penaka manakara hatrany mahazo arivo reny ny fitarainan'ny mponina zany ho an'ny androany raha teo ny andro maneran-tany ho an'ny tsy fandrenesana asa fifandrifinjavatra ve zay sa manahoana fa resaka retsofiny eto ny raha mahatratra ray lavitrisana 1 miliary eo maneran-tany ny isan'olona anana olana raha-pandrenesana ho an'ny taona 540 ka ireo firenena andalam-pandrosoana marefo sy manitra tahaka ny Madagasikara no fantatra fa ho maro anisa amin'izay raha ny tatitry ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé antony tokony hanamafisana dian'izao ny paikady hiarovana sy hisorohana ny mety ho fitombon'izany olana raha-pandrenesana izany eto amintsika ho ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity Daniela Minoaso iray hatramin'ny 200 ny olona eny anivon'ny fiarahamonina izany hoe olona manetsiny maro ho antsika eto Madagasikara no fantatra fa tratrany tsy fandrenesana hatrany am-boa na noho ny fahasarotana teo am-piterana na noho ny aretina menenzita izay aretina pahazo tamin'ny mbola kely efatra hatramin'ny 500 kosa izany hoe olona tapitrisana io ny tratrany tsy fandrenesana noho ilay areti-tsofina totongan-dronono raha totaly efa manetsiny io ny isan'ireo olona manana olana raha-pandrenesana eto Madagasikara amin'izao fotoana mety ho tafiakatra tapitrisany maro izany ho an'ny taona 540 raha tratra ray lavitrisa na 1 miliara kosa izany maneran-tany raha ny tatitry ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé antony tokony hanamafisana dian'izao ny fiara-mientan'ny tsirairay edina amin'izay olana raha-pandrenesana izay ho ny mpitsabo farafahakeliny izy ny OMS dia ana amin'ny 50 ka hatramin'ny 90 any amin'ireo antony rehetrarehetra mety hahatonga ny faharenenana dia azo arovana sy sorohana dia le paikady fametrahana le fiarovana sy fisorohana zay zany no anisan'ny tsy maintsy raisitsika
mba tsy ampitombo an'izany isa zany noho izany a dia anjarany isam-pirenena zany mametraka an'ilay fisorohana sy fiarovana mba tsy hatongavana amin'izany tarehimarika ambony be zany dia araka voalaza zany dia ty amin'ny firenena zay atao hoe marefo andalam-panitrona mahantra no tena ho betsaka amin'ireo olona ho tratran'izay aminatin'izay miliara zay zany tsika zany tafiditra anatin'izany raha hoe tsorona dia inona zany ny ezaka tokony ataontsika mba isankanana an'izany dia io zany ezaka ho an'ny rehetrarehetra ho amin'ny fanjakana io ho an'ny privé io ho an'ny rehetrarehetra ny organisation rehetrarehetra na religieuse io na civile na inona miara-mientana mitady paikady ahoana ny atao ametrahana le fitsaboana sofina hatrany amin'ny fototra zany hoe ao ny fanofanana ny olona rehetra andraikitra an'izany fitsaboana sofina zany ao ny fametrahana fotodrafitrasa ny fitaovana rehetra ilaina mikasika an'izay ankoatra ny teny tanana ny fampiasana ireny fitaovana elektronika atao amin'ny sofina ireny ho ny mpitsabo no ahafahana manamora ny fifandraisan'ny olona manan'olana ara-pandrenesana amin'ny olona akaiky azy saingy mbola vitsy hatreto ny malagasy mahatakatra ny vidiny izay tsy latsaky ny ratapitrisy ariary ora ny farany ambany raha ny fanazavana ho an'ny olona rehetra manana olana dia refesina fandrenesana ka rehefa hita hoe hatreto dia efa manomboka tokony mila appareil fa sarotra ny fifaneraserana dia misy ny appareil sofina zay azo omenan'izy ireny fa saingy ny vidiny tena mbola ataontsika hoe lafo ankehitriny ahoana ny fomba azahoana appareil mora dia io ezaka iresam-pirenena tokony atao satria tambaran'ny firenena rehetra zany mpamokatra ny appareil eo dia lafo nefa ny appareil vokariny satria appareil elektronika reny ohatra ny telefona tovy amin'ny fanamboarana telefona io fanamboarana an'ireny appareil ireny noho izany tsika mahafantatra ny vidin'ny telefona fa ny telefona atao hoe azo ampiasaina tsara araka ny tokony izy dia lafo dia manaraka an'izay koa ny vidiny tony appareil tony lafo ohatran'izay dia eo le ezaka hoe inona ny azo atao anamorana an'izay betsaka ny zavatra mety azo atao hoe ahoana moa zany ny fomba fampidirana an'ireny fitaovana reny afaka amiraina ve eo amin'ny lafin'ny etra sy ny droit isan-karazany mba hampianana ny vidiny zany ezaka tokony afaka jerena daholo ahoana ny firesahana amin'ireny mpamboatra reny mba ahafahana mahazo appareil mora Jeivina no Mariana Androany alarobia 9 martsa tetsy amin'ny akamana ny akan'ny marina tetsy 67 hektara ny andro maniran-tany ho an'ny tsy fandrenesana loha hevitra manokana noraisin'ny OMS ho an'ity taon'ity ny hoe ho vao ny toe-tsaina aoka ataontsika lara-pamena ho an'ny rehetra ny fiahinan'ny sofina sy ny fandrenesana ankoatra ny fitsaboana karazana fisorohana ny areti-tsofina ny tazana tao anatiny ny fanadiadiana iny santiona ny resaka fanaovana ny basirano izay isan'ny malaza saingy aleo an-trano manantona mpitsabo manana ny fahaiza-manao manokana ao anatin'izay fa manana ny fahaiza-mamorona mampiavaka azy ihany koa ny vehivavy malagasy ho fanandratana izany ho tanterana ny fahasivy ny volana martsa izao ny hetsika Rony Mada izay ho karakarainy ny Alliance Française Antananarivo ireo mpikarakara izay nanamafy fa ho zava-dehibe ny hetsika noho ny fisiny ireo mpanakanto vehivavy avy atsy La Réunion izarany trakefany sy ny fahaiza-manao ihany koa ao anatin'izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy manomana hetsika izay ho tanterahina ny asabotsy 9 marsa ho avy zao ao andavamamba ny Alliance Française tanjona ny fanasongadinana ny fahaiza-mamorona ananan'ny vehivavy amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa miavaka eo amin'ny kolotsain'ny mpanakanto vehivavy ao La Réunion sy ny mpanakanto vehivavy malagasy manana ny hafatra tiana ho ampitaina ireo mpanakanto vehivavy anafana ity hetsika ity izay manome lanja ny vehivavy raha ny fanazavana manana ny sehatra ary manana ny toerany ny mpanakanto malagasy ny mpanakanto vehivavy malagasy ny sehatra tsirairay raha ohatra ka ny ataony butterfly ny ataony faragasy ny ataoko matetika lehilahy ny tena betsaka ao anatin'ilay tontolo dia ho aseho amin'ny fotoana io zany hoe ny vehivavy koa rehefa miditra ao anatin'ny sehatra anankiray manome ny angovony manontolo ao anatin'ny zavatra anankiray dia mahavita zavatra tsara dia izay ny sady afatra no tanjona raha ny fanazavana misy ny roy ara-kolotsaina sy ny maro hafa eo amin'ny malagasy sy ny mponina ao La Réunion ka mora amin'ny malagasy ny mifandray amin'izy ireo ny zavatra tena be dia be hitanay aloha dia ny fifandraisana sy ny fampitoviana satria rehefa miresaka izahay be dia be ny teny malagasy sady teny créole ihany koa rehefa nanao ny fikaroana koa izay tao anatin'ilay asa dia ny vehivavy malagasy tany La Réunion dia vehivavy voalohany tany La Réunion dia vehivavy malagasy rehefa nanao fikaroana ihany koa izahay
dia betsaka ny malagasy ihany a mbola manohy ny fomba malagasy avy aty a ho fampitoizana ny rohy eo amin'ny nosy anankiroa izany hoe ny fifampizarana natao ny atao anatin'izay roa andro izay fotsiny a izay mbola hitohy rapitso sy rafaka pitso moa zany ilay asa atao a dia ny fifandraisana ny tena betsaka no ilay hoe mampiavaka voizina ao anatin'izany etsika izany hoy izy ireo ny mahatolona ny andron'ny valomartsa fa tsy ho fetin'ny vehivavy fotsiny ihany mbola tsy vita ny ady amin'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy amin'izao ary mbola mitoy an-trano raha ny eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolon'ny asa no jerena mifarany etondray ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany veloma tompoko Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.